ny ampita ny ranomasina mena. Zany no manasako anao indray amin'ity marina ity, manasanao, manasantsika amin'ny mpitiavana. Miaraba antsika tsirairay avy indray tafahoana somatsara, na iza misy ianao, na ao an-trano ianao, na eny ambony fiara ianao, na any am-piasana ianao ka mandray izao fandarana izao, dia tononoko mandrakariva ho anao ny fiatanany Tompo sy ny fahasoavany mba tsy hasarany aminao tsirairay avy. Dia ary araka ivavaka isika raha andinika izao loha hevitra izao. Ray malala ny an-danitro, misaotra anao indray izahay fa tafahoana somatsara amin'ity ora sy fotoana ity. Tsy herinay natanjakay fa fantatray fa ianao mihitsy no efa nitantana ny fiainany tsirairay avy. Mamela Tompo ny helokay ary mamindra fo aminay. Arotsay temponay ary ny fanena masina mba hitary-dalana anay, hanome lesona sarobidy sy fankahirizana ho anay amin'ny lala zao dinidinika izao. Dia mihita eny mpiara-midinika rehetra noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Andeha iverenantsika indray aloha ny andina tao tadina ny amin'ny Exodosy toko 4:10 ka manomboka ny andina 7:10 sy 8:10 izay manao hoe aroy Mosesy tamin'ny olona. Aza matahotra ianareo fa mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah zay ho ataony anareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina. Zany no andinina tao tadina. Irina fa misosa tsy moramora mizatra mbavantsika izany. Ny ampitana ny ranomasina mena, anisan'ny toe-javatra mahagaga sy manatalanjona izany fanandramana izay nilalovany reto vahoakan'Andriamanitra reto izany. Fantatsika tsara fa tsy mora ny fivoahana amin'izany toerana izany ary fantatsika tsara ihany koa fa tsy vahoaka vitsy no nivoaka avy amin'izany toerana izany satria raha 70 ireo vahoakan'Andriamanitra no tonga tao Egypta. Ankehitriny kosa efa mahery ny 9,000 lehilahy fotsiny io. Tsy isaina zany zaza maham-behivavy, lehilahy fotsiny io, betsaka. Kanefa dia fanandramana mahafinaritra ny tantanan'Andriamanitra reto vahoakana reto nivoaka tamin'izany toerana izany ary indro ilay vahoakan'Andriamanitra fa nivoaka avy tany Egypta tahaka ny tafika voalamina tsara, tahaka ny tafika milahatra tsara, araka ny antokony avy. Ary nanaraka atsaka sy andava ny torohevitra nomeny Jehovah any Mosesy. Hitantsika amin'ny andininy maro anatin'ny ten'Andriamanitra zany amin'ny Exodosy 1:20, Exodosy 7:14, Exodosy 2:10 manomboka amin'ny 7:10 sy manaraka, Exodosy 4:10 dia mbalaza fa milamina tsara araka ny antokony avy ireto vahoakan'Andriamanitra. Ny vahoakan'Andriamanitra dia manaraka mandrakariva ny fandaminana omen'Andriamanitra. Tsy ny sitrapony, tsy izay mahafinaritra azy, tsy izay very fa mety amin'ny anim-ponan'Andriamanitra ka hoe mba tononona ny anaran'i Jehovah dia mety zany. Fa izy kosa manaraka mandrakariva ny torohevitr'Andriamanitra. Izy tia anaraka ilay teny manao hoe tsy izay manao amiko hoe tompoko fa izay manao sitrapon'Andriamanitra. Zany no ilaina amin'ny vahoakan'Andriamanitra ankehitriny ary hitantsika tamin'io toe-javatra io fa indreny fa nivoaka izy ireo. Dia zao no zavatra amin'ny tranga eo amin'ny andininy 7:10 amin'ny toko 7:10, andininy 7:10. Ary rehefa nalefan'ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nakany amin'ny tany Filistina izy na dia akaiky aza izany. Fa hoy Jehovah, hoy Andriamanitra, andreo anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Dia nentin'Andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana hazo any anefitra amoron-dranomasina mena ny olona ary voahomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Andininy 7:10. Ary nentin'i Mosesy niaraka tamin'iny taolan'i Josefa satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo Jehovah dia hitondra ny taolako hiala aty miaraka aminareo ianareo. Fantatsika tsara fa anisany fitantan'Andriamanitra Josefa no nahatonga tany Egypta. Ary hitantsika tsara fa nanafatra Josefa tamin'ireto fianakaviany hoe rehefa tonga amin'ny fotoana fahatesako dia mba hoento miakatra, hoento any an-tanindrazana ny taolako. Dia fantatsika tsara fa maty izy
Ary talohan'ny afatesa de ozy ofaty aho amin'ny Genesis 15 no ahitantsika zany andiny soratra masina zany manomboka ny 420 sy 520 hoe ofaty aho fa mangy anareo tokoa ane Jehova. Hitantsika tsara zany fa tsy ny maty no mamangy fa Jehova Andriamanitra no mamangy ny zanany ao aorianany, mety hoe fahalasana ny malalana, mety hoe kamboty ianao, Jehova no amangy ianao amin'izay fotoana izay. De rehefa ozy Josefa hoe entinareo miakatra ny taolo ambaloko. Isaky ny mahita ny fahasan'i Josefa reto vahoakan'Andriamanitra reto de mahatsiaro misy fanantenana pandray androany ho avy ny fotoana zay voana. Isaky ny mahita ny fahasan'i Josefa de mahatsiaro an'izany ho avy ny fotoana andehanana ankehitriny tanteraka ny tsaka sy andavany izany toe-javatra zany. Hitantsika fa nentin'i Mosesy ny taolany ambalon'ny Josefa, ary fantatra tsara fa rehefa tonga zay fotoana izay de nalevina tany amin'ny tany zay nampanantenana azy ny taolo ambalon'ny Josefa. Ry mpiara-midinika namana, rehefa nandeha teny andalana izy ireo, nipita an-dranomasina mihiny iny andalana zany tsika zao, de nomen'Andriamanitra azy ireo ny porofo fa manaraka azy Andriamanitra amin'ny 120 hoy izy hoe ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona ratoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andriafo no ny alina ho fanazavana azy andehanany andro aman'alina. Ny andro rahona tsy niala teo amin'ny olona ratoandro, ary ny andriafo no ny alina. Ry mpiara-midinika namana isany, naneho famantarana hitan'ny maso ny amin'ny fanatrehany Andriamanitra tamin'ny andro rahona sy andriafo, ary tena nitoetra tao amin'izy ireo Jehova, ary ny teny mandrakariva tamin'ireo zanan'ireo tao anatin'izany rahona izany. Tamin'ny fotoana io nefa naseho ny Farao amin'izay miteny tao am-pony, kay tsy niova fo akory izy tamin'le hoe de mba tsofirano aho, fa ny zavatra nitranga indro fa novorinda iny miaramilany zay matanjaka indrindra, ka nientiny nanenjika reto vahoakan'Andriamanitra reto lasa indray izy nanenjika reto vahoakan'Andriamanitra, endre jamba ny fahotana loatra ity lehilahy ity, firifiry tokoa moa ankehitriny no mbola jamba ny fahotana ka tsy malala zay tokony atao, tsy mahafantatra intsony zay tokony atao. Ary tamin'izay fotoana izay de hitantsika tsara fa rehefa nanenjika izy ireo de amin'ny 110 ary rehefa mbiakaiky Farao, akaiky reto vahoakan'Andriamanitra, de natompo ny zanak'Israely masony, ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manenjika azy de raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova. Ary koa izy tamin'ny Mosesy, moa tsy misy fasana va tany Egypta no nentina ho faty aty anefitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay anao ka nitondra anay nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta? Nanenina ve reto vahoakan'Andriamanitra nivoaka tany amin'ny tany Egypta? Rehefa indro fa nahita ny Farao sy miaramila anatiny, nanenina ve izy ireo? Sanatria ve misy kristianina nanenina noho ny nialany tamin'ny lalany ratsiny? Moa ve manenina via amin'ny fanarahako an'Andriamanitra? Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra de mitantana ny fiainantsika rehetra. Hitantsika tsara teto fa efa betsaka ny ireo fahagagany, ireo fomba nanehon'Andriamanitra ny heriny tamin'ireto vahoakany reto hoe na dia izy fo mbola tany Egypta aza, kanefa ankehitriny de mampalahelo fa mbola maneho endriky ny tsy finoana ihany ireto vahoakan'Andriamanitra reto. Indraindray koa tsika tratra an'izany toe-javatra izany, indro fa misy zavatra sarotra eo anoloantsika, indro fa misy toe-javatra mafy manoloana ny fiainantsika, de indraindray tsika mirefarefa amin'ny tany ny finoantsika toy ny tsy manana an'Andriamanitra. Indraindray aza manometsiny an'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra fa aiza ianao, nahoana no avelanao hitranga amiko toe-javatra ity? Ry mpiara-midinika namana, eo mandrakariva Andriamanitra. Hitantsika eo ny toyiny, manahoana ny toyiny zany toe-javatra nitranga zany, fa hitantsika eto izany androany de zao hoe Andriamanitra namoaka reto vahoakan'Andriamanitra zay mivoaka toy ny andian-tafika voalamina tsara. Ny heriko de zao hoe na de eo aza ny toe-javatra mitranga de andeha isika tsirairay avy anaraka ny fandaminana apetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mombanao any Andriamanitra hitantana anao izy amin'ny tontolo andro ity, andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray malalo misaotra anao zahay, fa lehibe sy mahatalanjona ny fitantananao. Asehonao mandrakariva fa manatrika anay ianao amin'ny alalan'ny andro rahona sy ny andriafo. Tsapanay mandrakariva fa na atoandro zahay na amin'ny alina de eo ianao. Impirimpiry moa izay no efa saika tratry ny loza, kanefa ianao no niaro sy nitantana anay. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ireny fiarovana sy ny fanatrehana rehetrarehetra reny. Ampio zay ary anaraka ny fandaminana zay apetraka ao eo anoloanay
ka ny sitraponao no ako tanteraka fa tsy ny sitraponay. Minaraka Kristina angatana ny vavaka. Amen.